Araka ny vaovao miparitaka hitantsika amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao ty ny fahatongavan'ny compagnie Emirates izay mampitohy ny sidina Madagasikara Dubai na Dubai Madagasikara. Araka ny fanaraha-piaraha-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Fly Emirates mampitohy ny Madagasikara amin'ny Dubai dia hitantsika efa tonga zao ny compagnie Emirates izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika fampiroboroborana ny fizahantany eto Madagasikara ary hanampy ny ara-toekarena ny malagasy izay ny fanehoan-kevitra atao ireo mpitondra fanjakana indrindra filoham-pirenena Andry Rajoelina movie tena hisy vokana no tena hitra ao anatin'ny kitapolam-panjakana mihitsy zany ity orinasa na compagnie mampisidina ity. Hitantsika manko fa mandeha amin'ny réseaux sociaux ny vaovao ity ary misy ny miteny ireo mpisehatra na ireo olom-pirenena malagasy hoe baibay volamena ho pasoara ihany koa no eo. Ary hitantsika manko ireo mpanan-karena na ireo mpanambola ihany anisany handeha amin'ity toerana ity na hitsangatsangana zany. Misy ihany koa ekena fa hoe hisy ireo tourisme na ireo mpizahatany ho tonga Madagasikara ary avy rehetrarehetra izany fa mauvais tena hisitraka an'izany vaoaka malagasy mampiahiahy manahy fa handeha hanao ataontsika hoe fanondranana harenan-kibon'ny tanan-tsokosoko ity compagnie ity satria efa malaza ny Madagasikara no mandefa volamena na safira na vatosoa rehetrarehetra mandeha alefa ny Dubai fa taloha manko manao transit ohatra amin'izany ataontsika hoe na Afrique du Sud manao transit na Nairobi manao transit na Addis Abeba na Thaïlande zay vo Bangkok zay vo any Dubai. Amin'izao fotoana izao dia direct zany hoe Madagasikara direct Dubai miahiahy ny vahoaka malagasy amin'ity vaovao misy ity. Ekena aloha raha hoe hahazo tombotsoa amin'ity itsika vahoaka malagasy hahazo tombotsoa raha ohatra ka hoe tena miasa ara-dalàna tsy manao kolikoly tsy misy zany hoe fanondrana harenan-kibon'ny tanan-tsokosoko zany fa tena miasa tanteraka ireo mpiasan'ny dédouanement zany na ireo mpiasa faditsirana rehetrarehetra manao ny asany antsakany sy andavany mandeha amin'ny fahamarinana. Araka n'izany tompolahy sy tompovavy dia andao jerentsika zany fanehoan-kevitra na vaovao mahakasika izany compagnie Emirates voatonga eto Madagasikara izany ary voalohany ihany koa ny filoha tary filoha Andry Rajoelina sy ny vadiny ary ny zanany ary ireo membre ny gouvernemanta sy ireo tompony ity compagnie ity nanao fitsidihana voalohany ihany koa nanao essai na nandeha amin'ity tsidina mandeha Madagasikara Dubai ity. Ndao ary jerentsika zany ny Emirates zany ary azo adino hatrany tompolahy sy tompovavy ny miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika matsatsara zavatra izay ihany koa no afaka nizarentsika eto tompolahy sy tompovavy. Hey, get back, sir. Sir. Come back. You don't have enough tunnel. Okay. Stop. Escorté par un représentant des Sir. Gotta get out.
Mesdames, Messieurs, l'équipage de la compagnie Elite est maintenant prêt à vous accueillir. Le groupe de Super Équipage. Veuillez Excuse me, Marwan. Yes, to go. un numéro 3 sur leur badge. Veuillez approcher le capitaine VIP pour procéder à la visite de l'avion. Mesdames et messieurs, portez un numéro 3 sur votre badge pour procéder à la visite de l'avion. Good afternoon, welcome aboard. I know it was very fast. Congratulations. We are so glad that Thank you. Let's go from that side. Can you go from that side, please? Business class. Business class. Over here. Just guys, go down. I want you. Just careful, careful.
Ja, Harvey. Excellency, one picture. Yeah, you can just pass. Yes. حد يبلش عن الجروب الثاني؟ لانه ما شبه Non, je pense pas, je sais pas. Non. Ah oui. À ton focus? À ton focus? Non, non, à ton focus. Bienvenue à bord, monsieur, et merci pour cette visite. Merci, commandant. D'avoir eu merci à vous. Guys,